na misy meralany io na tsisy de tsisy aniny jio misy meralany io na tsisy de tsisy aniny raha niza lany amindreo fito reo de sahira. Mandisy fanantenana ny mpanaraka raharaham-pirenena sasany ny kandida ny rotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra amin'izao fotoana izao. Raha tsy haivina moa dia misa 7 ireo kandida eto Antananarivo renivohitra ireo amin'izao, izay ahitana ny Ndrina Razanamasy, Tahina Razafinjoelina, Joseph Martin Randriamampianina, Tojo Ravalomanana, Monja Roindefo, Gasikara Fensoa ary i Arlala Ramanantsoa. Namoaka ny heviny tao amin'ny fampahalalam-baovao tao amin'ny fahitalavitra Real TV ny filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha Andrianatoandro Raharinaivo. Fanehoan-kevitra mahakasika ny programa nasan'ireo kandida tsirairay avy sy ny zavatra miandry azy ireo rehefa ho lasa ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izy ireo. Tsy moramora fa asa be no miandry an'ireo kandida ireo satria efa tena mihoatra ny loha mihitsy ny olana izay tokony hovahana eto Antananarivo renivohitra ankehitriny. Tsy ny olana eto Antananarivo irery ihany koa nefa no olana vahana eto Antananarivo amin'ny maha-renivohitry Madagasikara azy, izay ahitana mponina amantapitrisany fa olana manerana ny Madagasikara mihitsy. Izany hoe olana vahana eo anivon'ny fitondram-panjakana mihitsy toy ny resaka fifindra-monina noho ny fahantrana, ny tsy fananana asa izay miteraka tsy fandriam-pahalemana sy ny sisa ka noho izany dia tsy vita amin'ny ben'ny tanàna rery ny mamany olana ambony be toan'izany hoy ity filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha ity. Asa be miandry an'izy ireo zavatra tena mihoatra ny loha mihitsy ny olana apetraka Antananarivo. Voalohany aloha ny problème Antananarivo amin'ny kapitaly azy sy amin'ny mamponina be dia be azy amin'ny tapitrisa azy dia tsy problème Antananarivo rery ny problème Antananarivo fa problème national, problème izay vahana anivon'ny fitondram-panjakana mihitsy zany. Raha tsy teny fotsiny hoe be dia be ireo olona izay tonga eto mipetraka Antananarivo noho ny fahantrana, be dia be ireo olona izay tsy manana asa, olona manana bac plus 2 plus 3 noho ny fahantrana dia manjary varibahatra manao zavatra rehetrarehetra manjary, dia izany koa miteraka insécurité. Zany zavatra zany problème vahana ambony be zany fa tsy vitan'ny mera rery. Manoloana ny fandaharana asa kosa indray dia nahagaga sady nandiso fanantenana n'ity filohan'ny anteny miera-pirenena teo aloha Andrianatoandro Raharinaivo ity ny kandida ny rotsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tsirairay avy. Mihodina amin'ny resaka fandriam-pahalemana sy embouteillage ary mpivarotra amoron-dalana fotsiny ny programa nasan'ireo kandida ireo araka ny fanehoan-keviny. Tsy misy na iray aza amin'ny resaka mahakasika ny décentralisation izay tena tokony ho hita ao anatin'ny programa nasan'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Ary raha ny tokony ho izy dia tokony antoko na mouvement izay efa manana sehatra nasionaly mihitsy no mitondra an'izany vina anaovana décentralisation izany fa tsy hoe olon-tsotra tsy manana envergure nationale. Arak'izany dia tsy ampy ny programa nasan'ireo kandida tsirairay avy ireo na dia samy misy tsara daholo aza ary tsy ho tanteraka mihitsy ny vina nasan'ireo kandida ireo na izy na iza raha tsy miara-miasa amin'ny fomba madio tanteraka, tsy misy resaka politika amin'ny fitondrana fohy be. Ny fantarana sanjareo dia mihodina eo amin'ny hoe sécurité Antananarivo raha izay ireo embouteillage, ireo mpivarotra amoron-dalana izay miodikodina eo daholo ny programa ny Antananarivo. Nefa ny akoatra leo zavatra fa tsy voavaha rery, tsy ny mera rery, tsy ny impôt foncier sur les propriétés bâties rery no mahavahany io na ny etra arena amin'ny hofatrano no mahavahany io, tsy ampy zay. Fa ny problema ny Antananarivo sy ny mera rehetra azy amin'izao fotoana izao dia zay diso fanantenana ahako. Amin'ity resaka décentralisation ity, indrindra décentralisation tsisy resaka mihitsy koa hatramin'izao zany hoe io resaka décentralisation dia resaka national io, tokony ho hita mihitsy zany, tokony ho antoko izay mana envergure nationale na mouvement mana envergure nationale no tokony ho ame soso-kevitra amin'ny resaka décentralisation. Gaga mihitsy mahita ny mera izay milatsaka amin'izao fotoana izao nefa tsy resahany io, gaga mahita an'ireo atoko olon-tsotra izay milatsaka
tsy mahana envergure nationale nefa tokony décentralisation zany zatra nationale zany. Eo reo ohatra candidat mametraka programme zay rentsika ireny mahafinaritra daholo ireny fa amiko ireny a mbola tsy ampy raha tsy misy ny fiaraha-miasa madio tsisy resaka politika fa tena madio amin'ny fitondram-panjakana foibe sy Tananarivo dia tsy ho tanteraka ireny programme ireny. Niza lany amin'ireo fito ireo dia sahira. Naneho ny heviny ihany koa ny filohan'ny IFIM Alain Andriamseza mahakasika an'ity fifidianana ben'ny tanàna ity. Miezaka miady ny toerana daholo ny candidat fa raha araky ny voalazany Alain Andriamseza tao amin'ny fampahalalam-baovao tao amin'ny fahitalavitra Real TV ihany, tena misy ben'ny tanàna lany eo na tsy misy dia tsy misy jiro sy rano foana ihany eo. Tsy misy dikany mihitsy zany olom-boafidy ben'ny tanàna zany satria tsy ananan'izy ireo ny fahefana amahana ny olany vahoaka sy ny firenena. Antananarivo no tena iadivana mafy be amin'izao fotoana izao satria samy mieritreritra daholo ireo candidat rehetra na ny andaniny na ny ankilany fa ny fahazonana Antananarivo no lalana ahafahan'izy ireo manongana ny fitondrana hoy ny voalazan'ity filohan'ny IFIM ity. Ary zany mira zany tsisy dikany mihitsy zany mira zany ireo amin'ny fomba zahoana mamany olona ny vahoaka sy ny olona ny firenena satria tsy manana ny fahefana afaka hanao an'izany ny olom-boafidy ben'ny tanàna. Zay angamba no azoko teny anazy Antananarivo manokana dia mahatonga n'Antananarivo ento miady io nge sy egifany io nge dia hoe ny anankiray hoe Antananarivo mety ampitonga ny rotaka ka mety ampiongana izay no ataon'ny fitondrana ka alalo tsy omena ny mpanohitra manao hoe Antananarivo ny azahoanay manongana azy sy mampiseho amin'ny any ivelany fa ny vahoaka malagasy dia tsy makasitraka ny fitondrana io dia izay ny egivany sasany seza aminy fa ny tombontsoa manokana malagasy sy ny tombontsoa ambony amin'ny firenena ny vahoaka malagasy dia tsisy zavatra ho vita eo. Na misy meralany eo na tsisy dia tsisy ihany ny jiro. Misy meralany eo na tsisy dia tsisy ihany ny raha. Ankoatran'izay ihany koa dia mba naneho ny heviny ihany koa ity mpanao politika iray ity i Laurent Ramarson mahakasika an'ity fifidianana ben'ny tanàna efa akaiky dia akaiky ity. Izy ity indray dia mahita fa ny candidat Tahina Razafinjoelina no mahavita mitondra fanovana tsara eto Antananarivo. Ny zavatra tena andraindray ny olona amin'izao fifidianan'izao mantsy izy dia mba hitondra fanovana tanteraka izay candidat lany ben'ny tanàna eo. Ny dikan'izany dia mila olona vaovao, mila fiovana mihitsy zany ny vahoaka malagasy fa tsy hoe ireo efa antitra teo amin'ny toerana io foana no omena toerana, tsy ho antoko roa foana no andeha ho averina lava eo. Efa nisy 20 taona mahery izay ny TIM sy ny TGV no nifandimidimy teo kanefa tsy nitondra fiovana tsara akory fa vao maika aza fiovana ratsy mihitsy no nentin'ireo teo hatramin'izay. Ny zava-misy aloha ariany amin'ny olona sy andrandran'ny olona dia ny hoe mba anaova zavatra ilay zao ben'ny tanàna lany eo. Anaova zavatra ka mba ahafahany manaova zavatra tsy maintsy izay koa zany efa hita proof fa olona tsara sy ny efa niova. Olona efa niova zany. Zay le izy zay. Fa tsy hoe ny teo ihany teo satria 20 taona mahery zay ny teo foana ny teo. Atoko roa no fandimidimy teo. Tsy hita izay fiovana. Sara si misy ny fiovana fa niova ratsy. Dia ratsika miaina io. Ka molo roa ihany ve no averina eo. Tsika ihany. Ary tao anatin'izay 20 taona faran'izao. Dia ireo ihany no fandimidimy. Miala mifantsika kely dia miditra mifantsika rezatra. Eo amin'ny fiainam-bahoaka. Taky an'izany daholo mieritreritra hoe vanovo zay. Izany hoe izy amin'ny mahay manova. Any izy. Sa mahita Tahina amin'ny mahay manova. Eo amin'ilay tetikasa rehetra izay arosony dia misy asa vaovao be dia be ho an'ilay tanora. Amin'izao fotoana izao. Ho anay iray aman-dreny. Tenina manomboka mira zany hoe zany no tena tadiavina. Tsy ho an'Antananarivo fotsiny fa ho an'ny firenena mihitsy. Mizarazara araka izany ny fijerin'ireo mpanaraka ny raharaham-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fa antsika vahoaka kosa ihany anefa ny safidy fa izay indray no mamarana an'ity video antsika ity. Mankasitraka anareo rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany, aza adino misabone sy manao j'aime an'ity video ity dia amin'ny manaraka indray.